Aptra Pisciculture Paysanne manolotra anao tantara momba ny teknika mpamokarana zanatrondro-karpa tanimbary. Ity tantara ity dia novolafolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable Madagascar, composante 1, natetika asa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa 1, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ny ministère fédéral misahana ny fiaramiasa radiokarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Raha miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Natao an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro atanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana natsaraina azony ampiarina. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezan'ny teknika mpiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao dia aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jonsy ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy trondro efa matianina. Ireo amelona ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, rarezatra ary ny teknisianina. Midobo fampanatodizana. Io ndray rasolo sy ny dobo trondrony anga hita ravivya efa akaiky ty ny fotoana fampanatodizana ka tsy maintsy karakaraina ny toerany. Tena mahavita mandany fotoana nareo ka. Aizako, isan'andro zao ve dia atia tsaha foana. Fa nga io trondro ihany nasy e. Ny aloha rehefa velona ao an-dobo fotsiny ny trondro dia efa mety zay. Zahay aloha tsy maintsy miezaka mifantoka betsaka amin'ny fikarakararana ny sako, indrindra amin'izao akatoko ny fampanatodizana zao mba tsy ho tapaka ny fidiram-bolanay e. Rainy a. Anteny tampoka ane raha ataone maly. Tandre moa izy tsy mahazo zanatrondro rehefa mivarotra. Efa voaraiko atsoratra ao anaty kahie ao re zany ravao a. Jereo amin'ny larana fa 520 ao amin'ny lisitry ny olona nahazo komandy ao ngamba misy azy zaiko. Quadray, zao sahady ve dia efa mikomandy zanatrondro ny olona e. Mba afako zany marina. Ie, ka tena nahafapo azy ny vokatra noho ny kalitaon'ny zanatrondronaiko. Izany anie ny antony mampilofo anay amin'izy ity ry ravivy. Ka dia ny tsaroko niatsy teo ny teknisianina fa milaroby hono izy anao fanjoina ny fikarakarana ny tao-pamokarana amity e. Kay, fare. Salama dolo ve nareo e? Salama radonea. Ary mikarakara izy zany ravao sy rasolo a. Tena misaotra betsaka anareo mivady aloha za fa tena tsara ny vokatra trondro azoko e. Hitako hoe tena tsara ny zanatrondronareo ko. Tandrema sao tsy isana zanatrondro amin'ny Novambra. Ry zareo atsimotranonay koa nolaza ho avy ety aminao andefa ny komandiny. Tena nitsoriritiny izy ireo mafy ny vokatra azoko koa. Vao eo mihitsy zay no nresaka momba anao radonea. Aza matahotra anao fa efa noraisiko atsoratra ny komandinao e. Etano ihany koa nefa ireo mpanatavy namana mba andefa ny komandy mialoha fa mety mbola tsy araka ny vokatra zanatrondro ka zany no mahatonga anay manitatra foana aloha hatramin'izao a. Hitanao zany ny ravivy mbola betsaka mila zanatrondro ka mba hatsarao ihany koa ny fomba famokaranao e. Ka le izy ane rasolo to asa be e. Aleo aloha ande. Sambatrinareo rasolo mivady marina. Mbola tsy misy akory ny zanatrondro dia efa mandeha ny komandin'ny olona. Manahoana rasolo a? Tô vao maraina ery zany dia fety atsa. Manahoana teknisianina? Henoko tamin'ny ravao fa hoavony ianao anio ka naleko tonga dia miandry anao taty atsa mihitsiko. Ie, nanafatra azy tokoa satria hitako teny an-tsena mantsy izy. Sady nambarany koa fa anamboatra dobo fampanatodizana anankiray hono nareo fa nahazo reny trondro miroara roa teny ambany andrefana hoe. Ie,
ka mba nivarotra trondro matavy dia mba nampiana anankiroa ny trondronay sady am'le miroara daholy zany mihitsy ny nahatonga na hanampy an'reto dobo fampanatodizany retoko ny toerana fanapariana zanatrondro matsy mbola misy ka azo antarana ihany. Zay zany no mahatonga ny Rasolo manisy dobokely eo amin'ny tanimbariny. Sady nieritreritra fa fanimbana tanimbariny azy. Niahatra izay dia dobo tokana trano ny fampiasa. Ary inona ny mahalasa saina raha rezatra ohatran'ny varim-bariana be anenao zany ka nahita ny timotoan'ny teknisiana anareo vaovao ty dia toa mba mitsiritra za fedy aneo aminareo hoe zavatra hafa ny tao an-tsaiko tao tsy anare io Ramsea any fiasana io fa afaka mahazo ohatran'io ny ianareo raha ohatra ka mahazo vokatra tsara fa manahoana ho amin'ny fahitanao an'izao toeran'izao ry teknisiana mety ihany ve? Ie, mety tsara izao ka tena mahafeno fepetra ilaina amin'ny fampanatodizana. Toerana mafana, talako masoandro satria ny hafanana sy ny hazavana dia manafaingana ny fanatodizany trondro Ankoatr'izay ny fisin-drano ampy anatanterahana ny fampanatodizana sy amokarana zanatrondro. Nyrefony koa ao tsara. Or teknisiana. Fa misy refiny koa zany ty dobo kely ty sa ahoany? Ie, mila dobo mirefy 3 metatra ny halavany, amin'ny 3 metatra ny sakany ihany koa. Zany hoe 7 metatra tora-dro farafahakeliny dia asiana talaka mirefy 20 centimetatra ny ahavony, 10 centimetatra ny alalan'ny rano. Ohatr'izao hitantsika taon'ny Rasolo amin'ny dobon'izao io ny toerana anaovana fampanatodizana. Mikarakara ve zareo mikarakarako izy reno teknisiana mpanoana ara-teknika amin'ny fomba fiompiana trondro aty amintsika raha vivy raha mahalinanao dia andao mba hian'ny torohevitra ara-teknikany toreko mihitsy nareo teo ny resaka refirefy teo iniko tsy manahirana be ve zany sady zany tsy manana metatra tsy manahirana zany raha vivy ny azo ao ny dobo fampanatodizana hitantsika izao ataoko eto amin'ny zoroakavanany tambaroko satria eto no mora hitantanako ny rano miditra sy mivoaka sady angamo voatery tsy maintsy manana metatra zany raha vivy azo atao tsara ny manamboatra gabari na fitaovana efa voarefy meloa ny dia ny angatoko no fampiasako rehefa avy norefeziko tamin'ireny fitsipiky ny mpianatra reniko. Ie, tsy voatery hanana metatra avokoa fa afaka mampiasa tsara n'ireo voalaza ireo na koa metarina amin'izay zany le gabari na ny refiny zany hoe 5 ray metatra. Na zany aza re manana tombony manokana izay manana metatra na deka metatra. Tsy voatery ho famaritana ny dobo sy ny fanamboarana talaka ihany no anaovana ny fandrefesana. Eo koa ny fanaovana tatatra fierena. Sa ahoana Rasolo? Marina zany fa akoatr'izay dia tokony omaina tsara ny dobo fampanatodizana mialohan'ny fampanarahana. Raha azo atao aza dia damaina tsara ny fanamban'ny dobo ary asiana fasika mba ampadio ny rano, pasohana tsara ny tahalaka ary ny alalan'ny rano fampanatodizana dia tokony 10 centimetatra. Asa dino koa nefa fa eny amin'ny fidiran'ny rano dia tsy maintsy asiana karakara na filtre mba tsy hahafahan'ny biby fahavalo miditra ao amin'ny dobo ka mety anakorotana ny fampanatodizana ary manimba ny atody. Eo koa ny fametrahana ny rano mitsatoka zany hoe rano mikororoka dia tsara raha asiana vato amin'ny tandrifin'ny fitsatohan'ny rano mba tsy hampamotaka ny dobo. Tena zany mihitsy ny faritra rehetra izay manodidina ny dobo fampanatodizana dia tsy tokony ahitana ahitra na dia kely aza satria mety mahatonga ny trondro ametraka atody amin'izany fa tsy amin'ny kakabon na le talatalana ampiasaina andraisana ny atody. Apitra pisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika hampamokarana zanatrondro karpa tambary.
tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable Madagasikara, composante 1, natetika asa ho an'ny fampaharetana ny fiompina anaty rano eto Madagasikara, sampanasa 1, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na ny ministère fédéral misahana ny fiara-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iaraha-miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao ho an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no hatsaraina azo ny ampiarina. Izarana fahalalana ho azy ireo, saingy tsy ampy anefa ity ifehezan'ny teknika mpiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jonso ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy-trondro efa matianina. Ireo namelona ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, raresatra ary ny teknisianina. Ho arahantsika eto amin'ny fotoana manaraka ny talatalana fampanatodizana.